Miarabantsika rehetra manaraka an'ity orinantsary ity. Nahavelom-bolo ny zava-misy teo i Mahamasina, nahita an'ireo tanora marobe mifo ary mahatsapa fa gasy izy, ary ilaina ny manao ny fomba mahagasy azy mitandro ny fady mahagasy azy ary indrindra gasitsika no napetraka eto ka dia isaorana an'ilay nahary izay rehetra izay. Iresaka kely zany amin'ny ity anio ity natao hoe ny tsara sy ny ratsy, satria rehefa nanandevo atsika ireo firenena tandrefanareo indrindra fa ny frantsay dia tsy ny tantsika ihany nalainy, tsy ny arenantsika ihany no alainy, tsy ny volantsika sy ny fambolena sy ny zavaboary teto amintsika ihany no norobainy fa misy zavatra tsy hita maso dia nalainy ny fomba, nalainy ny fady ary le mahaolona amintsika mihitsy no sombany tamin'izay fotoana izay ka dia lasa mitady ny very zany tsika amin'izao fotoana izao. Ny voalohany aloha dia horesahako zany ao anatin'ilay atao hoe ny tsara sy ny ratsy, dia horesahako ny resaka ara-panahy satria ty olombelona isika ity dia vatana izy io fanahy ary saina. Horesahako zany ny ara-panahy, horesahako ny ara-batana ary horesahako ny ara-tsaina satria dia nofafana tao anatsika le maha izy atsika olombelona izay noharian'ilay nahary atsika sy ny nanaovany atsika ho tsara, dia misy fomba, misy zavatra hafahafa nampidiro anatsika dia miovatra amin'ny fijerintsika. Andao ary aloha raisiko amin'ny voalohany nataontsika hoe vatana satria izay no hita maso. Ny olona amin'izao fotoana zao dia miezaka mikarakara ty vatana ity, nefa ity vatantsika voajanahary ity dia le nahary namolavola nanamboatra anazy ary hita fa tsara izao nanaovany atsika izao. Fa tsy manana ny fomba fijerintsika, ohatra hoe raisiko ny volo, misy mametraka mihitsy hoe ny volongita ratsy fa ny volo mitsotra no tsara, dia lasa mirona amin'izay daholo koa ny olona rehetrarehetra fa na dia efa ngita voajanahary zao ary le volo dia lasa pasohana taloha zany, pasohana amin'izany atao hoe figovy, pasohana amin'ny fera mihitsy le vola ny volo, dia rehefa avy eo ihany koa amintsika amin'ity zao mandeha ny fera lisse, mandeha ny brochine satria le tsotra hono no tsara, nefa Andriamanitra ilay nahary atsika no nametraka ny volo ngita. Dia ohatran'izay ihany koa fihodirana, misy karazana ny fihodiran'olombelona ety ambany masoandro, misy nataony hoe mavo, zany hoe zareo sinoa zany amin'ny ankapobeny, misy nataony hoe mena izay zareo fa lany tarangana tany amin'ny tanin'ny Amerikana tany dia nataontsika hoe peau rouge, misy ny mainty tsika ty Afrika ary misy ny fotsy zareo any Europe. Dia na zavatra misy ovana indray le fomba fijery, efa tsara daholo ny anamboarana andreo rehetra io fa kosa ny fotsy indray zany no lazaina fa tsara, dia izay fomba fijery hoe ny fotsy ny tsara zay dia miazakazaka makany daholo tsika, fa na dia efa mainty black zao ary dia lasa mamorona menaka hosorana mba ho fotsifotsy satria fotsony no tsara. Tsara daholo ny olombelona rehetra sy ny loko aminy araky ny noharian'ilay nahary azy, fa tsy misy an'izany hoe fotsy ny tsara. Eny tamin'ny fanjanahantany tsika angamba nalala ny tantara mitaraina ny tany tao anatiny misy mihitsy hoe ahoana moa zany atao hoe tsara zany, dia le vazaha zany no natao hoe tsara, dia nitenenina mihitsy hoe ny volony miloko volamena, le lokon'le volombazaha zany, ny fotsy fihodirana nameny hazavana amin'ny endriny, voajanahary reny ka tsy tokony fampitsiriritra fa samy manany azy. Dia ohatr'izay ihany koa ny rafitry ny vatana amin'ny ankapobeny, misy ny nataon'ny Andriamanitra lava orona mahatsara azy zay, misy ny nataony hoe petakorona mahatsara azy zay, ary misy antony daholo reny rehetra reny ny firindra ny zavatra rehetra ety amin'ny endrikitsika tamin'ny namolavolanatsika tamin'ny voalohany. Fa ny olombelona indray ny besiasia dia lasa manavakavaka ao anatin'ny fiarahamonina izay milaza hoe ratsy mipetakorona fa maranidranitra ny tsara, ongotana ny volomaso dia soritana amin'ny resaka créancile satria zany olona atao hoe tsara. Dia ny hafarany tanora moa amin'izao fotoana zao dia ty vatana ty dia lasa kitikitihana be mihitsy, zany hoe make-up zany dia hosorana io karazany zavatra be dehibe io satria zay no efa natsofoko anatin'ny lohan'olona hoe tsara. Dia tsika no miara mahita hoe tsara ve reny sa ratsy, voajanahary ve reny sa manimba n'ilay natiora nanamboaran'Andriamanitra azy. Zay ny vatana amin'ny ankapobeny, nampidirina tao anatin'ny lohantsika hoe ny fotsiny tsara dia mamorona an'izao crème rehetra zao tsika mahafotsiny tavantsika. Nampidirina tao anatin'ny lohantsika fa ny tsobolo ny tsara dia tonga daholo zao fitaovana rehetrarehetra zay vidintsika tany amin'ny vazary indray entina manatsotra n'le volo.
de naverina ihany koa hoe ny petakorona ratsy fa ny lavaorona ny tsara ohatra zany de am'izay fotoana zay misy hatram'la atao hoe chirurgie estetika tsy eketsika ntsony ny vatana izay nanamboarin'andriamanitra azy fa de lasa hovaitsika satria novan'olona ny fomafisainatsika amin'ny atao hoe tsara ary ny tena zava-doza ary moa de lasa miofotra n'izao karazany zavatra rehetra zao tsika olombelona indrindra fa le tanora am'izao fotoana zao satria zay onona atao hoe tsara vatana zay hiditra atao am'resaka ara-panandray a isika olombelona de vatana ary misy fanahy ary io fanahy io no ifandraisantsika am'ilay nahary an'izao rehetra izao samy manana ny fombany samy manana ny fadiny fa ny riba vavento izy tsika mitelona ny riba madinika de miovatra amin'ny fototra mahaizy atsika satria zay rehetra avy amintsika de lazaina fa ratsy fa nompo-tsampy fa rehetra zay rehetra avy amry zareo a natao hoe tsara sy masina ary reo sary lazaina fa masina rehetra reo ary a de saika natao fotsy oditra daholo a satria mbola mifandray am'le zavatra nresahako teo ihany hoe rehefa mainty ngita petakorona de ratsy fa rehefa fotsy tsobolo malama tare de tsara nampidirina tamintsika olombelona zany fa tsy mitombona velively ohatra hoe na misy fanahy anankiray mitovy zao ihany ary ohatra i Mosesy ohatra nampiasan'ny tehana nanokafana ny ranomasina mena avy amin'Andriamanitra zay a fa efan'Andriamanitra fa rehefa Andriamasina valina rehefa Andrianony no nanokatra ny ranona Katsoka rehefa Andriamasina valina nanokatra ny ranony Tanjombato de lazaina fa fanompo-tsampy sy devoly mampiasa tapakazo ravikazo fakakazo ny malagasy a entina mitsabo entina manasoa entina mifanatsara nampiasa an'izay ihany koa ohatra ny Hebreo fa nisy rano mangidigny atao de tapakazo no nampiasainy zalana atao tam'le rano ka nahatonga azy mamy tonga de azony sotrony fa rehefa le zanak'Israely zany manao de hoe tsara sy mety fa rehefa ny gasy manao de hoe fanompona sampy misy zavatra be deabe ao anatin'io baiboly io a de reny lazaina fa mety kanefa tsy lavitra am'izany ny tantara ary ny tena mampalahelo ary a de no fafana tsy ho fantatsika taranaka ty arina mihitsy a ny zava-misy any alohantsika tany a de ny fahefana sy ny fomba ny fanaisan'ireo razambe atsika tam'ilay nahary satria dia no fafana daholo le fa natao hoe ratsy a ary naindrareo ny nampisesika makaty mampalahelo nge mahita an'izany gasy lasa kristianina zany ka mavita am'teny mihitsy hoe tsy mitany razana fa raha ohatra ka mitany razana de za kamboty raisy reny zay moa zany le hitantsika farany ny tonga de miteny fotsiny hoe dada ome vola tonga de tonga vola mampalahelo satria raha mitaly Jesosy de tokony tsy asa koa zany izy fa ilay fitahin'ny razana tsy inona hoe rehefa mita zany de manome vola de tokony teny koa zany izy hoe Jesosy ome vola de tonga ho azy ny vola fa tsy ilaina miasa ny fitahina de tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka arabola satria manjary lasa zay mantsy ny arantiranty ny fiangonana am'izao fotoana zao sy ny tena eletsana hoe natao hoe voataha de manam-bola tsy mitombona nefa zany tsika ohatra nafantatra mihitsy olona mpanefoefo be anankiray a any amponja any andafy any izy am'izao fotoana zao tena ny rehare mihitsy izy hoe zany ozy izy mampanankarena ana de ambinin'Andriamanitra e de tsika moa mahalala hoe taizany nazonan'le vola tsy toko tsy foroana nananany reny a fa de any amponja izy am'izao fotoana izao a samy manara-bavao tsika ny fanahy izay nitoetra teto amintsika de fanahy fahendrena fanahy fihavanana kanefa de miravahana zany misy ady any Israel am'izao fotoana zao ny mpandalina sy mpakafy an'ilay Hebreo sy ny Torah de maka ny Israel ary ny mampimer de tena ondanana mihitsy le Israel ary na de manao adalana zao ary amin'ny fo sy maso tsy miangatra ny firenena Israel manoloana ny iranianina de mbola reny ihany lazaina hoe zanak'Andriamanitra sy rehetrarehetra de tena ankatoavina be mihitsy fa nainy tena efa narina satria lazaina indray zany fa hoe le Torah sy le Andriamanitra Israel indray zany nivavahana de aiza moa zany le Andriamanitra nivavahana teto amintsika teto de ny tena mahavarina moa de ty resaka hoe famonjena lava tya fa tsy azosika mihitsy hoe inona moa zany mahatonga le olona matahotra hoe famonjeny ampanantenana pokaty paradisa de mino hoe satria fomba-mbazaha zany a de ny atsika efa mifafana satria reny natao hoe tsara fa ny teto amintsika zany a lazaina fafanompo-tsampy asa devoly
de zay fototra na izy atsika rehetrarehetra efa mipotehana nandritra ny fanandevozana atsika natao frantsay mbola potehana ihany koa am'izao resaka fomba fijery maro isan-karazany tonga atao amintsika zao a zay mitona amin'ny finoany avany zay arahan'le malagasy a marovo salosany ara-panahy zay novanany ny atao hoe tsara de ny fomba atsika rehetra natao hoe ratsy fanimpotsampy de voly fa ny fomba mbazana ampidirina teto natao hoe fahamarinana fanavotana sy ny rehetrarehetra kanefa tsika moa zany samy mahalala hoe inona ny avaran'ireny ny fahatelo a saina ihany koa isika olombelona vatana fanahy ary mana saina ihany koa tsika efa nosombana ihany koa ny saitsika satria ny saina no mitona fahalalana ny saina no entina mandinika ary ny saina ihany koa de mifaritandrareo koa ny atao hoe tsara sy ny ratsy de variny ianao mahita an'izany hoe mpanolotsaina avo any anatin'ny primature de samy teny ampady be maso mihitsy tsy hitako zay ny anarany antony anarana an'le valala reny inona zao ny ilako an'izany de gaga ianao misy ihany koa ny olona de miteny hoe tsy hitako mihitsy zay lana an'le matematika amin'ny fiainana de gaga ianao misy ny teny hoe inona moa zany ny ilako an'le logarithme sy exponentiel rehefa andeha hividy enomby a tsy ilaina zany le fianarana satria efa nysimbana ny saitsika hoe reto antoko-pahalalana izay mety atsika reto fatra-pahalalana izay mena atsika reto a de tsy misy lavana azy de tena tsy ampiasaintsika tokoa de mbola misy moa miteny tsy ilaina ny mianatra première sy deuxième guerre mondiale zany de zany efa nyteny hoe ilainy zany satria ny antony de zao isika mite zao a ny namana rehetra zany de any Tomasina manampy any resaka hoe fahavoazana tamin'ilay rivodoza farany teo de le hoe ngenzany zany de ny zavatra misy a anampy ny trabona any anatin'ireny toerana fandraisana trabona reny moa zany tena iraka mpanovina azy kanefa teny ampandehanana teny zareo tao amin'ny tanàna teo hoe Vohibendrana ohatra de tsy nisy zany le atao hoe toerana fandraisana trabona toy ny trano sekoly toerana voatokana sy ny rehetrarehetra fa zavatra nisy tao a mifampiantrano ny olona raha tsy rava ny tranoko a ny anao rava de apetraloko ianao de zany hoe lasa misy resaka fiarahamonina zany a anaty tafitrano anankiray ankonana maromaro samy manana ny fatany zany hoe samy manana ny sakafony samy manana ny fahalalam-pombany ny fojiny ny fombany ny fadiny reo olona reo zay ny zavatra misy de ina ary ny fandraisan'izay première guerre mondiale ohatra zany de raha nianatra première guerre mondiale tsika de nahafantatra mihitsy fa ny révolution natao Rosia tany amin'ny 1700 tany a misy an'ry Lénine tao de ny zavatra nataondrareo tamin'izany fotoana zany a misy an'le hoe tsara mpanjakazaka tao an-tanàna naonga ny vahoaka le izy de rehefa naonga ny vahoaka ny tsara zany hoe ilay mpitondra tamin'izany fotoana zany a de nipetrahan'zareo ny trano nonenany trano ngezabe a lapa ngezabe nipetrahany tsara ary fianakaviana maromaro avy amin'ny vahoaka no nandeha nipetraka niara-nonina tao a mety hoe fianakaviana 20 miara-mipetraka lakozia ray a trano fidiovana anankiroatra de nisy rafitra tao nisy fifandraisany tao ny anarany zany tamin'ny resaka première guerre mondiale de izay modelina socialiste zay a no raha nianatra zany raha nay lesona ary raha tena nanao fahalalana azo eritreretina hoe ahoana ny andrindrana am'izay le atao hoe norme sociale zany taty Vohibendrana zay fianakaviana maromaro milay tafitrano samy manana ny fatany de varina zany anisan'ny zoko indrindra amin'ny ekipa rehetra fa zareo vao nanala baka farany a tsy mahalala zany tantara zany satria teny ampianarana de lesona ny ilaina fa ny fahalalana de narina ianarantsika ny valala ianarantsika ny voalavo tany ampianarana satria reny ny fahavalo mandravatsika matetika akaiky atsika ary miverimberina foany zany hoe fandravana ataon'ny valala sy ataon'ny voalavo zany ka ny tsara indrindra de mahalala ny mombamomba ny fahavalo raha mitodika any ivelantsika mikasika ny fahalalana io a de ny anazy ny fahalalana tena ampiasainy tena iainany ary indrindra amin'ny fitany zavatra tsanganjavatra matematika ange ohatra no navitana an'ireny resaka android reny ny matematika ange no nanamboarana ny resaka avion e ny fizika ange no nahafahana nanamboatra ny site nucléaire fizika sy chimie manindona fahalalana mitovy zao ihany zay napetraka ery Galilée tamintsika napetraka ery Newton tamintsika napetraka ery Ampère tamintsika napetraka ery Capricorne tamintsika mitovy ihany ny fahalalana nomena ny atsika aratsina
ary neny olona navitany tsanganjavatra izay tsika ihany lany vola vidy aminy. Ilaina ny fahalalana rehetra satria ho amin'ny sainy reny, ary ilaina ihany koa ny miaina am'ireny fahalalana reny fa tsy sanatria koa hoe simbana indray le izy am'izay fotoana zay de lazaina fa tsy hita zay antony anarana azy. Ilaina mahalala zavatra betraka satria fitohizam-piainana no iainantsika ty ambany masoandro. Misy ny olona na hivita zavatra teo aloha de retsika de maty izy de tsika velona indray nomena ny fahalalana iny entsika miaina, ary ny anjara ndraikitsika de manitatra sy mitohy fikarohana ary mametraka ho antaranakitsika de indray ny dimbiasina de mivoatra ny olombelona. Fa ny atsika ny fatra-pahalalana zay omenantsika tsy fantatsika hoe ampiasaina inona, fa mivokatry ny fampiasan'olona n'lay fahalalana no tovozitsika am'izay fotoana zay kanefa tsy fantatsika ny fampiasana azy ary indrindra lasa mandany volantsika le izy am'izay fotoana izay. Mahay zary mijery ny soa sy ny tsara fa ilaina ary tsy miangatra fa manome ny soa sy ny tsara tandrify atsika tsirairay avy. Maka setraky indrindra nahatra nijery hatramin'ny farany.